voilà, bienvenue à bord de notre avion. Et je suis venu ici pour changer des bons voyages et échanger quelques belle fille aux enfants, j'aime beaucoup aux enfants, je suis contente et on est très content de ce soir. Une accès, oui. Ny voalohany indrindra aloha dia mamaly ny fanasana izay nataony firenena rosiana atsika malagasy andeha ho any Russie zany dia ny faharoa moa zany dia hoentina ampisehoana an'le fitiavatsika an'ilay atao hoe multilatéralisme le tous azimuts tsy mifidy firenena ifandraisana fa ny firenena rehetra zay eritreretina fa hanome tombontsoa ny vahoaka malagasy dia ifandraisana. Maka irin'ny malagasy aloha amin'le cyclone zay efa nahazo antsika rehetra io zay angamba ny azo tenenina fanjakana malagasy dia mbola miasa mafy amin'ny fanarenana ny faritra zay voa zay tena voa mafy ohatrany any Toamasina amizao miara-miasa amin'ny mpiara-mombonatoka ny firenena namany Madagasikara rehetrarehetra. Zay angamba no hafatra azo mihina. Aty le menaka andare manala tasy manala mony manala tasy rehetra. Orkla, azafady aloha azafady. Tena reraka misy manenjika anao. Fa zao. Aiza ihany le fanovana ny resahana sy ny tratratratraina hatramin'izay ohatra mbola tsy sapanay mihitsy Thierry taiza nisy fanovana vita tao anatin'ny ray mpimaso aloha nandravatrano omaly ve ianao dia atsangana vila ara-pitso valio aloha raha tsy inonako. Ay, hitanao zany ianao ihany tena valy azy. Ry namako, ny tranom-pody no vitany vava fa ny fanovana kosa antsika rehetra miaraka. Fotoana fanavao zany zao andao mba hanavao toe-tsainy namaraina na atoandro na hariva topy radio fonafona Tsika aloha ty antsy dia toizantsika ary fanazavana miaraba tompoko. Allô Ndao ary bari miaraba ny topy radio fa miaraba aloha misy fatiky miaraba tompoko. Le ry avatsetsy amin'rano zavaty le risaka tiko zay any mahatonga ny olona iteny satria tsy ny finance ao contribuable kokoa fa ninao lasa aloha zay ny mahatonga ny olona itsara atao iny tsy manina na valinao na tsy valinao fanontaniana apetrako aminao hoe ahoana ny hevitro momba nyty président nyty mpanina ny teny fa fiaino miaramila frantsay ny gouvernement sy ny fitondram-pandrakana nandefa fanambarana hoe anotolotanana iraisam-pirenena nandefa ny frantsay nandefa miaramila ny frantsay andeha ho any atamatady miresaka vony ny président mpanina no teny fa fiaino miaramila frantsay eto tsy nahazo lalana olo misy cohabitation hoe amin'ny prémice sy ny filoham-panjakana zany hoe dia tsy ho fantatsy ny kanina ny mpanina manko nitako miaraka amin'ny sanandro ko manina raha nytaniny le filoham-pirenena fa maninona ohatrany tena tsy misy sy ny fiarovana sy ny président nysany hoe miditra teto hoe tsy fantatra tsy ara-dalàna ny fidirany any be le izy amin'ny anao mpanolotsay atao ohatrany mba nitsaranao anty kokoa no nitsaranao any zavatra misy io hoe resaka le olona le ho any atamatavy andeha hanala fako misy pompier misy bénévole ny ao anatiny mba mijery hoe le président mpanina sa tsy mijery hoe manara-baovao fa lasa ohatrany miteniteny sérieux hoe tsika amin'izany faharoa manarakaraka amin'izay momba le resaka nomination tsy ho teny ngetra ny anarany olona voanomena roa andro hoe dia abrogena roa andro atao eto sérieux ve mba sérieux ve zany tsika manao zavatra za tena anisan'ny nanoana ny fanavozana fa tsy manoana ny zavatra tsy mety ataonareo anatin'ny fitondrany kosa aloha bebe ny zavatra tsy mety ataonareo io Gainary amin'ny ankapobeny aloha tsy misy mahadiso anao mihitsy no mitondra an'izay ataontsika hoe fanazavana sy fanakiana an'izay
anjara ampanina angamba no mitondra ny fanazavana ao anatiny fa za aloha tsy mahafantatra an'izay hoe atraiza ny tsy maharadalàna ny fidirana na le rosianina niditra na lay frantsay niditra ataoko fa ny ACM tsy maintsy mahafantatra daholo izany ao anatin'ny roplanina inona ny fitaovana hoentiny ary tsy maintsy scanner daholo reny fitaovana ireny na ataontsika hoe anina diplomatika ary dia tsy maintsy scanner daholo ka izy angamba ny tokony hoe amaly an'izay fa tsy fantatra loatra momba an'izay raha ohatra ka hoe mikasika ny resaka hoe fifandraisan'ny prime ministre sy ny président fanavaozana aloha za tsy mahita olana ny hitako ny any ambadika ny tsy fantatro fa hatreto aloha tsy mahita olana momba an'izay efa misy antso vonina ray ary ao ho raisina ampitiavana ianao miaraba tompoko salama miarabe salama fahasalamany miaraba tompoko radio miaraba ny vahiny Patrick Armar miaraba tompoko saika anytany amin'ny resaka volamena misy zao masinina be dehibe na eny amin'ny Facebook ary misy dia masinina fitsarana volamena io dia reny ve tsy mba mety tafiditra teto amintsika mba vidin'ny fanjakana mba hampafanganan'le fitandrana sa hoe mbola mihanty kely sa hoe ahoana saika anao remarque koa le lalamby le lalamby ve tsy azo mba hitarina makany amin'ny ohatra atsimoka hatrany avaratra ka hatrany tsimoka ohatra mba ampandeha vokatra zay vokatra zay tokony voaka zany zay ihany ny fanamariana kely sotanareo mikasika an'le fitaovana aloha tsara fantatritsika zany fa ny lalàna malagasy zany code minier atsika dia mametraka hoe tsy maintsy orinasa malagasy no afaka mitrandraka zany hoe reny sinoa ohatra hitantsika reny na Sri Lankais hitantsika reny ohatra zao dia tsy maintsy ao anatina orinasa malagasy ary tsy maintsy gérant malagasy zay zany ny code minier atsika ny zava-misy hitantsika nefa tsy zay loatra satria ohatrany hoe tonga dia hoe nitrandrahan'ny sinoty nitrandrahan'ny Sri Lankais ty nitrandrahan'izao ary misy sinoa mihitsy koa ny tena hitany anatiny any ary zao raha ohatra hoe le tany Bekily ohatra zao dia tena nandray andraikitra mihitsy ny police nationale sy ny gendarmerie nandeha nanao contrôle hoe moa ve ny passeport nyreto oloreto visa tourisme sa visa de travail dia zareo tena manana visa de travail raha ny marina zany tokony hoe mpiasan'le malagasy izy fa atao écran moa le izy dia indraindray matetika moa rehefa mahita sinoa mitrandraka mitondra an'ireny machine ngeza be reny ny malagasy dia tonga dia mandroaka hoe mialany ny sinoa dia zay zavatra zay zany mila ohatrany hoe tsy maintsy jerena ary marina mihitsy le tena namana mametraka fanontaniana sosikevitra zay hoe ahoana kosa moa tsika malagasy tsy mba hanana fitaovana mba hoe lehibe ary anisan'izay nge le anton'le hoe digitalisation rehefa mba miditra le vola misy an'le société malagasy ty afaka hoe ifanampy eo hoe namana Briton mbola mametraka mihitsy ny hoe ny postra malagasy tokony hivadika mihitsy ary izy ho banque postale rehefa fampiresahana tamin'ny gouverneur-ny banque centrale moa zay fa ny gouverneur ny banque centrale nanao hoe alohan'ny postra malagasy ho lasa ho banque dia tsy maintsy manaraka fepetra rehetrarehetra ny transparence ny gestion financière sy ny misy fepetra amin'ny mahabanky azy zany tsy maintsy arahana satria vao tafiditra banky ianao dia tsy maintsy mifandray amin'ny raisam-pirenena ka raha voany amin'ny raisam-pirenena nefa tsy milamina tsara ny ministre ny postra moa zany ny fampiresaka tamiko dia tena efa hoe mizotra makany hoe maninona tokoa moa raha ohatra ka ren'le agence postale any amin'ny mahana eo amin'ny 500 inge tsika postra any anaty ala rehetrarehetra any dia raha iny zany ohatra andreny hoe misy Western Union en brau postre dia mba misy ihany koa brau ara-dalàna fandraisana fividianana volamena fa tsy hoe nalakely no hoe misy mividy mivarotra anatina carton kely sy ohatran'izany raisina ny antso manarakara miarabe eny tompoko salama miaraba vahiny kama mety voavaly vahiny mamitovitovy amin'le rangaty any fantany ohatra amin'ny mampiny any le panina avatra miditra eto amin'ny firy ianao olona mpitondra mo dia tsy fantatro alazainao hoe miditra tsoko ohatra amin'ny mampiny tsotratoko efa nresantsika teo moa zay fa apetraka ihany ny hoe amin'ny resaka diplomatie moa ny gouvernement dia manana ny ministre ny affaires étrangères ary ataoko fa tsy maintsy fantatry ny ministre ny affaires étrangères mety mahatonga le olona manao zary fanamariana zany nge satria nandeha be le serasera to hoe ny filohan'ny antenerim-pirenena dia
tany frantsa ary niona tamina tompona ndraiky tambony frantsay dia ohatra ny hafahafa ihany mety ohatrany amin'ny olona zany ohatra ny fanohitra koa izany zavatra zany hoe eno ve tary dia avy eo misy anina ty dia ilaza ny ty tonga tsokosoko tsy milamina eto reto mety zany mahatonga ny olona manao fanamariana hoe fa hoana ary zany zavatra resan'ity tompona ndraiky mpanjakan'ity fa misy antso vonona ve ny eo mbationy da ary raisiny anao ary miaraba tompoko allo miaraba de maraba vahiny soroko olona roa nanasa anazy ary za mangataka ny tompo radio mba olona tompony andraiky tambony amin'ny fanjakana ohatra nga Patrick Raharomana na say isan'andro afana mafantatra zavatra volamena zaho nga Patrick Raharomana mbola mpianatra ny CGR tany amin'ny taona 20 nefa nariany io aferam-bolamena io ary tam'izany izy azany tantara hoe misy vahiny vehivavy karana hoe de nakany Maurice de nitondra zaza kay le zaza maty de nisokoafana de volamena ny tao anatin'le tany nefa naino koa za tantara-bolamena zany tany nefa nasiana hoe vahaolana volamena fa mandraky tiany androany tsy mbola nahita vahaolana raikitra sy concrète amin'ny resa-bolamena io aty amin'ny 2025 volamena ihany tany amin'ny penal to voatetiko daholo ny commune folo anatin'ny nosy penal io fa misy fitandrana volamena daholo izy rehetrarehetra ary gaga nanontany maire tam'izany de hoe 4 kilos par semaine nivoaka tao fa tsy misy district ratsy lalana sy potika an'io de ohatran'ny nosy penal ny fantako teto Madagasikara makaiza zany zay volambaza volamena tany Andilamena ny danaka mihitsy fa par 10 mètres de misy anarana tsy haiko tailandais sa inona mpividy isafira nanontaniako koa ny maire tany fa nisy torina amin'io izy tsy misy azonay nariary maty ary fa voary de tsy haiko lasan'izany de nitanaka tany anaty alanzamena io fa fianarana nataoko tam'izany tany anaty alanzamena ako nahita olona mpitrandraka maka volamena nytaniko izy tamfiry nareo tonga teo za tam'raky amby folo nandalo de za tamfiry anareo hoe tamvalo izy efa mahazo tany amin'ny 4 gramany izy hitako nasehony anaty eo ity volamena ity zany fiainirany Madagasikara fa tsy mbola misy lalana raikitra ateto ifezatsika an'io de very fotsiny ihany nyerenatsika ray manontolo izy anao te hoe 4 milliards de dollars tsy tany de inona re mba atao vahaolana raikitra io volamena io tsy ny volamena ihany fa ny safira ny tanaka ny safira misy mahita hoe nalaza ny ranondamo zany nalaza ilaka ka tsy haiko koa zany bongo fe fa tsy hitako inona zany tombotsoa azo gasy tamin'ny safira fa fampiteny tontolo iainana nitako tao anaty alanzamena fampitena tontolo iainana nanontaniako de hoe rehefa ondranao ny safira de tsy haiko arivo ariary par grama no alain'ny fanjakana nefa ny vidin'ny bolongana safira ray ohatriny namina miliara ohatran'izany ange le zavatra misy eto tena manahirana de farany mba le resaka hoe mpanina sy ny namany tena gaga amin'io ipanina miteny hoe nareo ny fanjakana ina moa intérimaire fahafantarako an'izany intérimaire zany ka olona mpanao afera courante de midalaka mihitsy fa maninona mipanina milaza teo fanjakana intérimaire ty nefa nitako hoe fanjakana mahefa io ohatranao marary amin'le volamena mihitsy ko nge no mamparary amanokana sy mamparary ny ataontsika hoe prime ministre amin'izao fotoana zao ary zay moa no nahatonga ny hoe andao atao idiran'ny ara-dalàna izy ty ary tafiditra ao anatiny tsy misy lalàna foronina ntsony nge mety misy zavatra hoe tsy de tena hoe mety loatra fa ozy aho hoe andao aloha sy lalàna misy no ampiarina ary le lalàna misy fa tsy ampiarina ka zay zavatra zay zany no mahatonga ny lalàna misy io ahafahana mahazo vola inona lizy voalohany aloha ny lalàna ohatra am'le orpailleur zany de fa misy volonté politique ve sa tsy ampy olona ve volonté politique ary tsara ho fantatritsika za zao teny vato vo nametraka an'izay mihitsy hatramin'ny DG Antoine moa hitantsika nidina teny mihitsy fa ny eo amin'ny salle VIP nge tsy misy scanne nefa iza moa makany amin'ny salle VIP ny mpitondra ary ny sac diplomatique ane tsisy fisavana nefa ny sac diplomatique zao nahita an'le hoe ny 30 kilo ihany valizin'ny flohan'ny fanavozana rehefa le andeha evoaka renge ataontsika hoe endrika communication reny fa ny nany flohan'ny fanavozana ary tsy maintsy mandalo scanner neny sac diplomatique tsy tokony mihoatra ny 30 kilo ary tsy mahazo amin'ny convention de Vienne mazava tsara tsy mahazo mitondra objet commercial zany ny sac diplomatique ary misy listre omena hoe reto aby ny listre ka raha ohatra zany mandalo scanner le anazy ka hoe misy volamena ao anatiny de azo atao mihitsy na de ataontsika hoe sac diplomatique ary azo ataona manao hoe tsy mandeha ty zavatra ty fa zany moa efa dingana efa ambonimbony hafa fa zay no mahatonga an'le ezaka hoe andaotsika am'le volamena mba tsy ho tonga am'izay le hoe vilia tsahoan'izay hoe fa hoarahana ny ara-dalàna ie ty maintsy resaka politika géopolitika kely tsika Patrick Raharomana satria io indrindra zany zao
lasany Russie moa zany zao ny filohan'ny fanavaozana sy ny délégation tarihana da aloha ampidiritsika ny piano de toizantsika izay rehefa avy eo miarabary salama ela kely le onjateo aminao fa lasa ino no mibahana de tsy haino tianao tenena allo eny ary miaraba anareo eny tompoko miaraba de miaraba indrindra ny vahiny miaraba tompoko matomatsy ny olona maneho hevitra eto de mahatsapa zany fa misy zavatra tena tokony ahisy be TV ary tsy de mifakaiza loatra mbola mamerina ihany zany amin'ny faneho-kevitra zenina mampisy ny olona teo de ry tsara fa tompony andraikitra ambony ao amin'ny eto amin'ny firenena gouverneur ny banque centrale no miteny hoe asa raha mahena an'iny nareo fa tompony andraikitra ambony nareo eno koa tompony andraikitra roapolo taona nisy ataona ny volamenatsika very eto ny baika avy any aminareo tompony andraikitra ambony ve tsy mandeha makany amin'le tompony andraikitra maro isan-karazany sa ianareo mihitsy sa tsy mandray andraikitra mihitsy sika amin'izany zavatra zany 100 kilao fotsiny ozy izy no ao amin'ny banque centrale ao misy fanazavana moa toa samin'ny raha tsika na eny de ohatran'izany ty nataony paniny ty miaramila frantsay tsy mahazo alalana misy teto asa zay zavatra miaramila manafika ane sika zany ataovy hoe miaramila anao gasy ny tonga Frantsy tsy misy taratasy mazava manafika anao zany inona ty firenena ve ty onenantsika malagasy koa sa ino zavatra mahapalahelo mie zany zavatra tena tsy hoanina mihitsy fa le fomba fiasa zany le fomba fiasa hoe fanavaozana zao tokony avoizina daholo zany rehetrarehetra zany ary tokony mihetsika mafy mihitsy zay tokony andraikitra voatendry enao moa zao io voatendry eo amin'ny toeranao de nrehetrarehetra tokony maheno an'izany tendry zany daholo tokony samy andraidraikitra amin'ity fantatana titendry tsona tompoko marina mihitsy zay teninao zay ary zay nge natonga an'ilay hoe tsara ho fantatra moa ary isaorako manokana mihitsy ny teknisianna malagasy na mana bruto informaticien tena tsisy volana ny ariary hoe nalaina tamin'ny fanjakana vita somatsara amin'izao fotoana zao tao anatin'ny 2 volana monja ngeza be le asa anaovana n'ilay application le digitalisation apiditra ny reto 10 sy telo tapitrisa andaharana reto zany asa ngeza be zany zay zay isaorana andreo namana teknisianna zany de ao anatin'izay zany le hoe fandraisana andraikitra aingana mba hahafahana ihany koa zay moa no ahitan'ny olona zala zay ny olona fa hoe super ministre hoe mandeha etseroa fa tsy maintsy manaraka ihany koa satria za koa mpanolotsaina amin'ny mampanolotsaina za tsy ministry ny minina nefa le izy tsy resaka minina fotsiny le resaka fa misy gendarmerie ao misy tontolo iainana ao misy ny poste ao misy ny polisy ao misy ny industrie ao anatin'le izy ka fametrahana an'izay tsika zao fa hiditra amin'ny hoe ametraka an'le orinasa mpanjakana zay isahana n'io resaka volamena io ka tsy maintsy io orinasa io zany no andehanany volamena rehetra de ao indray ny olona no afaka mivarotratsika zany de ny anagnana zany de efa ndresahana tany aloha hoe misy ny ANOR et agence nationale de l'or io no motrany banque centrale latsy io zany hoe anao naza minty izy mirorosaina tsony nareo fa eto mivokatra reo de ato le izy ny angoniny ny ANOR ohatra zao de tsy tafiditra ao anatin'ny statut ny ANOR ohatra zao le hoe ividy fa ity orinasa ity zany tena izy mihitsy no ividy amin'ny vidiny tsara any amin'ny orpailleur de ny collecteur zany de andeha maritra aty amin'ity orinasa ity ny ANOR amin'izay fotoan'izay andrindra an'ilay fametrahana l'izy banque centrale any amin'ny teny zao de fa ametraka toerana efatra iny moa anjarany no manao fanambarana momba an'izay any arina fa anisany ohatra betsika sy ny faritra hafa tena hoe hoisy mihitsy zany tena hoe guichet ividy an'le izy ary eo ny eo de fa tonga de misy fitaovana andeha maritra hoe atraizany atsara n'ity volamena ity firy % ny pureté any inona aby ny ao anatiny de efa misy fanatsinoana kelikely ao anatin'le izy mba hahafahana mitondra anazy ao anatin'izay le hoe ara-dalàna zay ka andeha ataontsika hoe ekeko mihitsy hoe tsy maharitra ny olona satria efa be loatra le resaka momba volamena fa ozy aho hoe miharitra kely fotsiny de fa ho tonga fa io ny lohanjazy doary aony mandray antso tsika sa anaraka doka nday ndoary loha rasy ny tian studio manaraka doka vetivety kiravan'izay ndoary miaraba tompoko salama allo eny tompoko miaraba nareo rala miaraba tompoko ny zavatra misy fiainantsika androany de ny zavatra lasa rehetra tany aloha tany mamaritra azy ohatra ohatran'izany zao hoe
malaza be zany le poasa zany tampitrandrahana tany elotany zay izy rery ny tena nampiasandreo hoe masinina goavambe manampitandraka volamezany nakipartn'ireo arena kiva mitany rehetra zany anomboka tamin'izany fotoana zany barana ty fitrandrahana ty somary fintsikotrinina ihany nefa le resaka zany satria koa ny fotoana ny fahazavona azy de zao miezaka ndray nareo zany hitondra ny hoe fahitiana sy fahamarinana ao anatin'ity volamety izay mahavina fa anisany nampizongozona ny fanjakana ratsy be resaka volamena io ary satria misy ireo volamena ampolony kilao mivoaka amin'ny Madagasikara hatratramin'ny raha ireny fotsiny zany mijerena mba afa-tsy ny trafikanina an'izay madinidinika de hoe hitondra amin'ilay hoe volamena mahitsy daholo indray eo amin'ilay hoe sehetry ny fanjakana tena ohatra makina eo azy any fijeronao ny fahalalana ao anatin'io de misy zavatra foana mety akidy hoe tena voaka ho amin'ny rariny sy hitsy marina hoe istrany vahoaka malagasy tokoa raha be le areny eto fa miezaka manko ny fanjakana anao zavatra hoe hiala amin'le zavatra teo aloha kanefa raha fijery fahasahiranana sy ny hoe avolentany mikolokolo sy ny teknôlôjia misy eto Madagasikara ohatrany sarotra ihany ny afahana miditra amin'izany de anamarina ianao na andisan'izany zavatra zany fa mahakely ny hoe azahoan'ny malagasy tena mahatoko marina fa mivoaka zato isan-jato amin'ny fahamarinana ny fisitrana ny volameny zay fa misaotra zay nge ny mahatonga ny hoe amintsika miteny zao zany a de efa hoe atsangana zany namana brito lay orinasa mpanjakana enimpolo isan-jato izy io zany amin'ny fanjakana ny petrabola zany ny telopolo isan-jato ho an'ny orinasa malagasy ary ny folo isan-jato de atsika vahoaka malagasy zany hoe tsika mihaino anazy zao zany rehefa fotoana tsy ely zay zavatra satria mpikitreha anazy moa ny tena am'izao fotoana zao miaraka am'ireo mpiaramiasa de ohatra hoe manana ataontsika hoe manana 200 000 ariary ohatra de ianao zany efa afaka mandray anjara ao anatin'ilay volamena de mety misy zany famaritana hoe asa mety 2 na 3% telo isan-jato ny vola zanabola azonao amin'iny petrabola de mety misy koa tsika moa malagasy ty hoe manao andray ny karazana TRC hoe zay indray de miditra amin'ny resaka petrabola mety miovaova arakaraky ny fiovaovan'ny lanjan'ny volamena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena de ianao zany ohatrany hoe karazana bourse matière première en or zany le izy hoe za masa de mety mahazo valo na folo isan-jato indray ianao latsaky ny aty amin'ny taux directeur en banque centrale le izy de mety afa amin'iny indray ianao mety hoe mahavoa ianao na tsy mahavoa ka any zany mahatonga ny hoe ny malagasy rehetra isitra ary indrindrindrindra le fiverenan'ny ristourne any am'le faritra misy azy ny voan'le vokatra taraina zany nge zao namana brito tena mijaly nefa avao daholo no mivoaka ka nde ataontsika hoe misy an'le eritreritry ny prime ministre Salama moa hoe andaoanao autoroute du riz na lalambeany vary de mety azo eritreretina koa nge zany ny hoe lalambeany volamena ampifandray andreo faritra misy volamena misy fantaniny namana teo aloha moa sosikevitra ihany koa ny azy amin'ny resaka hoe lalamby zay tovizako hevitra aminy fa za moa tsy manapaka momba an'izay fa anisany hoe sosikevitra hoentina any amin'ny fanjakana moramora ihany kokoa ny fitaterana lalamby fa raha manam-potoana ihany koa moa tsika mbola azo jerena hoe misy olana araka lalàna ihany koa nge ohatra aty amin'ny aray zany hoe le recouvrement des avoirs illicites amintsika miteny zao misy 400 tonnes ny voaray anjareo amin'ny resaka vanille nefa tsy hita hoe atao ahoana ho tehirizina le izy ho lo ho alefa any amin'ny tsena le izy hamotika an'le tsena tsika koa amintsika miteny zao manana 20 000 tonnes amin'ny resaka hoe chrome zay tratra de atao aizy io amidy ve io de ho an'izy ary ho anaiza mivola zany nefa mila lalàna daholo hoe ahoana zany ny afahana rehefa misy andreny recouvrement misy tomobile zao 10 tomobile ny sodiaty natao ny gejaina de atao ahoana aizy satria matoizy mahatonga any amin'ny aray de efa misy didy pitsarana raikitra
fa rehefa raikitra le izy a dia mitovy amin'ny banque centrale misy volamena ao anatin'ny coffre fa tsisy valeur atao inona ndao ary isotro rano kely tsika dia miverina man'ny fandarana ao arin'izay